Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Andro nanasatra tokoa ity andro ity ho an'ny Patrick Clery, mpiasa iray ao amin'ny sampana mpamonjy tranomay. Trano roa no efa novonjeny androany, ary ilay voateo iny no fanotelony. Roviana ary fomba ho afaka hody any amin'ny vady aman-janako aho hoe izy. Reraka izy, kanjo indraindray nanakohako ny kiririoko fanairana. Misy tranomay indray ary tsy maintsy mandeha izy. Trano avo iray no nisehon'ny loza, matahotra ny firehetry ny afo amin'ny efitrano iray. Misy renjaza iray nikikika sy mikororopaka miazona ny zanany kely ery ambony ery. Andraso ramatoa, aza atsipy izy, ho faty ny zaza iny raha alefanao fa azony tsara aloha, efa ho avy hitondra ny tohatra. Tazony tsara izy, ary eto ty amiko ny zaza. Hoy izy rehefa tonga teo akaikikaiky izy, dia andraso iray minitra fotsiny fa hiverina akanao. Tamin'izany feo fampaherezana izany no nanaovana izay ahatony andravehivavy mba azahoany miandry an'ilay mpamonjy vona. Niakatra ireo ary nandray azy. Tampifaliana tokoa no nahitany reniny an'ity zaza indray ary no fihininy tampitiavana. Fotoana fohy taorian'izay anefa dia nidaraboka ka nodimandry i Patrika fa tsy nahazaka niezaka mafy loatra nataony ny fony. Karazan'olona izay vonina namoy ny fananany rehetra mba amonjena ny afy izy, hoy ny namany. Izy no anisan'ny naindrindra teo amin'ny asany, hoy ny anankiray. Izy hatrany no mandeha rehefa misy toerana sarotra. Tamin'ny alahelo fatratra no nisaona ny fianakavianan'ny Patrika. Tovaka izany ihany koa ireo namam-piara-miasa, ary Margarita Muriel sy ny zanany lahy kely izay namoza ny ainy ho famonjena azy. Nanao sorona ny tenany ho famonjena ny hafa tokoa i Patrika. Endry mpianamana, izay ny tantaran'ny Patrika. Fa fantatsika tokoa fa Jesosy dia nanana safidy, ary ny safidy malalaka ny ho faty izy amonjy antsika. Nanolotra ny ainy ho famonjena antsika izy. Noho izany, inona no mba azonao atolotra ho azy? Ndeha ary isika anio mba hanao ny tsara indrindra eo amin'ny asa izay atao, ary hanao mihoatra araka izay azo atao ny amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika. Fa izy vokany tsara izany, araka ny voalaza ao amin'ny Galatiana 4:9. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hidinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Tarika Jacqueline. Izay ty de mafony ainy ho an'ilay sakaizany, tsy aminy teny lazay fa sataony. Izay ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiara-monina, izay ty de manana anjara tsy atonolina. Fity tsy miovanao vina, fity loarano niso, fity tsy annalana tsy api, tsy mamanam-paharo. Izay ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiara-monina,
manananjara tsy atolonina zay lay onjany fanantenana fity tsy miovanao vina fity loarano niso fity tsy annalana tsy apin tsy mamanapaharo iza ty mizara ny tsara hoanireo piaramonina iza ty de manananjara tsy atononina fity tsy miovanao vina fity loarano niso fity tsy annalana tsy apin tsy mamanapaharo iza ty mizara ny tsara hoanireo piaramonina iza ty de manananjara tsy atononina harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo dia misaotranao indrindra nampandroso ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray manasanao zahay anaraka izany mandritry ny minitra vitsivitsy monja anisan'ny olana eo amin'ny olona maro ny fihenan'ny fitadidiana noho ny fitombon'ny taona rehefa miamitombo ny taona dia betsaka ireo olona tratry ny Alzheimer inona ary ny vahaolana andeha ho jerentsika ny amin'izay amin'ity anio ity voalaza fa ny antioxydant dia manohitra ny Alzheimer noho izany dia ampirisihina zany isika mba hihinana sakafo be antioxydant izay manatanora ny sela ny sakafo be antioxydant mantsy dia miaro amin'ny aretina izay mamotika ny ati-doha toy ny Alzheimer hoy isika sy ny Parkinson saingy izao tsy ampy ny fihinanana izany amin'ny fotoana fohy na voafetra fotsiny ihany fa mila hohanina mandritry ny taona maro dia maro izany ary hohanina matetika mihitsy aza io izany ny fisorohana ny Alzheimer sy ny Parkinson raha tiantsika izany ny tsy ho tratran'izany dia mahazotoa mihinana sakafo be antioxydant izay manatanora ny sela miaro amin'ny aretina mamotika ny ati-doha izay no antony mahatonga ireo fikarohana atao tsy dia ahitana tombontsy firy raha toa ka tsy ndraindray ihany no hinanana ireo fanampin-tsakafo ahitana ny antioxydant mety misy izany amintsika mieritreritra hoe tsy mahomby akory kanefa vokatry ny tsy fanananao faharetana mihinana azy ireny maharitra ary matetika dia tsy misy ny vokany dia mety mipetraka izany ny fanontaniana manao hoe afiriana na hatramin'ny oviana ny tokony hinanana ireny sakafo be antioxydant ireny araka ny fikarohana natao dia ny fihinanana sakafo manan-karena antioxydant izay manamora ny sela mandritry ny 50 taona voalohany eo amin'ny fiainana no miaro ny ati-doha ary miady amin'izay mety ho fahasimban'ny ati-doha izany hoe averina indray fa ny fihinananao sakafo manan-karena antioxydant natoraly mandritry ny 50 taona voalohany eo amin'ny fiainanao dia hiaro amin'ny ati-dohanao ary ady amin'izay mety ho fahasimban'ny ati-doha
mahasotoa izany mihinana sakafo be antioxydant natoraly izay manatanora ny sela. Ireto avy izany ireo karazana sakafo be antioxydant natoraly tsara hohanina: ny voankazo sy ny legioma amin'ny loko midorehitra toy ny cerise, ny fraise, ny ampongabendanitra. Ireny izany dia samy manan-karena ary anisan'ny tena manan-karena indrindra ny antioxydant natoraly izay manatanora ny sela ka tokony hohanina betsaka. Ankoatr'izay ary ireo karazana sakafo be dia be izay efa nitanisaina tamintsika tato anatin'ity fandaharana ity, tokony hohanina mandritra ny 50 taona voalohany eo amin'ny fiainana mba hiaro ny atodohantsika ary hiady amin'ireo karazana aretina izay manimba ny atidoha. Mahasotoa mihinana sakafo dia ny voankazo sy ny legioma miloko midorehitra. Anisan'izany ho isika ny cerise, ny fraise, ny ampongabendanitra izay tena manan-karena dia manan-karena antioxydant natoraly izay manatanora ny sela. Dia misaotra n'ilay raintsika any an-danitra isika nanomeny vahaolana nampaniry ireny karazana voankazo sy legioma ireny. Natao antsika izy ireny mba hanatsarana ny fitadidiana sy hananantsika fahasalamana azo antoka. Dia mahasotoa ary mihinana ary natao arahana ireny torohevitra ireny, tsy ndray mandeha ihany ny fihinanana azy fa hohanina isan'andro sady maharitra. Izany torohevitra izany moa dia nalaina avy tao amin'ny boky izay nosoratan'ny Dr Georges Pamplona, fanampianantsika mpiarabelona. Dia isaorantsika ihany koa ny teknisianina samy manandraikitra ny ara-teknika nampifandray antsika na manao fanjanona n'olotra izany fandaharana ara-pahasalamana izany ho anao teto. Misaotra tompoko. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Heritage Singers. I will never be the same again. I can never return. I close the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. Fall like fire, so like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let a flame burn to glorify your name. There are higher heights, there are deeper seas. Whatever you need to do, Lord, do in me. The glory of God fills my life, and I will never. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Fall like fire, so like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep
return. I've closed the door. I will walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. And I will never be the same again. And I will never be the same AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. ry mpiainy malala faly miarabanao indray ny namanao ndray mbovonjerinay fifaliana mandrakariva ao amin'ny tompo ny rahantsika amin'ny fandarana takitony misaotra ny tompo sika fa afaka indray mifampiresaka eto am'izao fampelezam-peo zao ary dia minso manantena fa ny fandarana zay atolotra eto dia hitondra fitahina tokoa ho anao sy ny ankonanao. Andeharisika hiaraka anondrika ny lohantsika milohany amakitsika ny ten'Andriamanitra. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro endre ny hafalianay satria mbola nitehirizinao zahay ary midera sy mankalaza ny anaranao zay noho izany fahasoavana zay natolotrao zany. Andinika ny teninao indray zahay eny hiara-mijery izany mangataka anao mba hanyandromolotro ary hamelany eloko ary eo mbany fahasoavanao no andinianay ny teny tononona sy angatahana ny amin'ny anaranao zany Kristy. Amen. Ava malala ndeha ary hiara-mandray ny baibolitsika isika ary anokatra ao amin'ny bokin'ny Matio. Bokin'ny Matio toko fa 8 ndeha raha tsika mamaky ny 9:20. Matio toko fa 8 any 9:20 tapany 2. Zao no voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary indro izaho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo izao. Teny fikasana mahafinaritra tokoa zany satria teny fikasana zay maneho fitahina, maneho fanomezany toky fa tsy maintsy hiaro Kristy, hiaro ny olona zay ny rary satria voalaza eto amin'ity andalany ity moa fa naniraka ny mpianatra izy ary tsy ny mpianatra teo akaikiny ihany fa maniraka azy, maniraka anao mba hitondra ny teny soa mahafaly eto amin'ity izao tontolo izao ity, mandra-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Endriavana tsy maintsy ho tapitra tokoa ty izao tontolo izao ity, tsy maintsy hifarana ny tantarany ary nefa mialony zany dia misy toe-javatra sarotra maro eo amin'ny fiainana zay mbola tsy maintsy lalovantsika tsiraray avy. Anisan'izany ny fandrenesana ny ady, eny misy ny tany miady ankehitriny be deabe ary any amin'ireny tany miady reny dia Andriamanitra mahalala ny azy ka miaro izay olona natoky ity teny fikasany ity: indro izao momba nareo mandrakariva. Ary misy ny olona zay tratsy ny aretina dia mbola miatra ihany koa ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany satria ny famitana ny iraka zay nampanaoviny no tanjony kendren'Andriamanitra ho antsika tsiray avy ka mba totosana sy hatanterahana zany dia napetra ny io teny fikasana tsara io. Ary raha jerena ny voambolanao hoe momba nareo ny fanombana dia zao hoe fiarovana feno sy tanteraka. Ao anatin' zany fiarovana zany dia misy fitahina miaraka aminy satria raha rovana fotsiny am'izao moa zany ny olona anankiray kanefa tsy misy hanina hoaniny dia naman'ny tsy nombana ihany izy. Fa ao anatin'izay dia misy hoe sady fanomezana ny sakafo ampy ho anao. Misy ihany koa ny fijerena zay hoe mombanao zay amin'ny fomba mivelatra, filazana hoe ao anatiny ny fanomezana anao ny fomba rehetra mba hataterahanao ny hiraka zay nomen'Andriamanitra. Anatin'izany ihany koa dia mbola misy ny fanomanan'Andriamanitra
ny lalana zay alehanao rehetra ary misy ihany koa ny fiarovana anao amin'ny fomba manokana zay asehony sary anankiray nomeny Jesosy ihany. Ndinge jerentsika ao amin'ny Matteo 7:20 ary ny andininy 7:30 tapany faharoa am'zany no ovakitsika. Matteo 7:20 de zao no vakany amin'ny anaran'i Jesosy: impiry aho no tahanangona ny zanakao, tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambany elany, fa tsy nety ianareo. La hoe fanombany Kristy atsika zany de hoe tahaka nireny akoho be anankiray zay manana ny zanany maromaro ka arovany amin'ny toejavatra maro, ohatra nga arovany mba tsy ho azony papango, de ao ambanin'ny elany no ahitany zany fiarovany zany satria voafina lay zanany. Isika ihany koa, ianao ihany koa de afenin'Andriamanitra mba tsy ho hitany fahavalo rehefa tonga ny fotoana ilana azy. Ary amin'ny fotoanany tsara tokoa natokavan'izany fiarovany zany satria rehefa miodiody ny papango de efa miomana ndreny akoho miantso ny zanany rehetra. Manarak'izay dia tsy mitoetra am'izay hoe fiarovana amin'ny fahavalo zay fotsiny, fa raha tonga ny atsika na ny ranonorana de mbola ampiasain'ny akoho ihany koa iarovany zanany raha toka tsy misy fialofana. Eny fa na de misy fialofana aza de mbola ampiasain'ireny akoho zany fomba izany, ka de atsoiny ny zanany ao ambanin'ny elany, zany hoe fiarovana amindreo loza na mety ho zavatra manahirana mitranga eo amin'ny tontolo iainana manodidina. Tahaka zany ihany koa ny mbola hanombany Kristy anao eo amin'ny tontolo iainana zay misy anao, de mety misy toejavatra zay tsy maintsy ilanao ny fiarovana, tahaka ny elobe anankiray miaro anao amin'ny masoandro, miaro anao amin'ny rivotra, miaro aminao amin'ny rano sy ny orana maro samihafa sy ny atsika, dia tahaka zany no irovan'Andriamanitra anao. Dia mbola mivelatra ihany koa zay fiarovany zay amin'ny fomba hafa satria efa nampitondraina ny Mosesy ny filazana azy tany aloha tany. De nge jerentsika ny Deutéronomie 20:20, Deutéronomie 20:20, andininy anankiray ny de hosinganina am'zany hoe omban'ny Kristy zany, omban'Andriamanitra zany isika. Andininy 7 sy ny 4 dia zao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: hotahiny ianao an-tanàna ary hotahiny ianao any an-tsaha, hotahiny ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, de ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Azo toizana ny vakiteny kanefa dia manasanao mba hanohy izany, fa mahafinaritra tokoa io teny fikasana zay amin'ny Deutéronomie satria mahafeno ny fepetrany ny hoe fanombany Kristy ny zanany amin'ny lafiny ara-piainana andavanandro. Hitatsika zany fa tena mivelatra tokoa io tenin'ny Kristy io raha ny teny izy hoe zaho momba anareo, ary ilay momba atsika dia tsy voafetra zany amin'ny toejavatra vitsivitsy fa mivelatra be. Ary mainka moa fa nampiny hoe momba anareo mandrakariva, zany teny malagasy hoe mandrakariva izany de zao hoe na amin'ny orinina na amin'ny orinina tsy voafetra ny fotoana. Ary ao ihany koa ny hoe tsy mijanona mihitsy fa mitohy, ny hoe mandrakariva tsy voafetra ihany koa amin'ny fotoana anankiray na amin'ny faritra anankiray, fa naiza no alehanao dia mitohy izany fitahina izany. Ripainy malala, tsy mahafinaritra anao ve zany tenin'ny Kristy izany zay miantso anao mba anaiky ho irahany, ary rehefa aveo ny valina zany dia fitahina, fiarovana anao mandritra zao fiainana zay lalovanao zao. Eny ray zao dia mety amiko tokoa zany teny zany, ary fantatro fa ankehitriny am'izao toejavatra sarotra zay iainantsika am'izao vanim-potoana izao, eo amin'ny manodidina atsika, amin'ny tontolo iainantsika, eo amin'ny fiarahamonina zay efa miamanahirana, lafy ny ara-piainana zay efa mirotoroto, dia ilaitsika tokoa izany teny fikasana izany. Koa dia rariko mba ho azonao izany, mba ho tanteraka aminao sy ny ankonanao manomboka androany, ary tsy anapetra fa mandra-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao, dia ho tahin'ny tompo ianao sy ny ankonanao.
ry biany malala amin'izany teny zany no anaovany namanao andrembovonjyarinayvo sy ny namana samma zay mikarakara sy mikirakira ny vata marobokotra dia manao velomanareo vetivety zay ho amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Hasinas Group. Zay lay onjany fanantenana nainona nazoanay narendrika misambona tetsianay ao fa iala notokiko nainona nazoanay narendrika Isambula tetsianay ao fa iala notokiko raha sembandrana ny fiainanay de tsy hokiry fa iala ny onjan-drano tafiotrako Sebandana ny fiainana de tsy hokiry fa iala ny onjan-drano tafiotrako
sy fanabeazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena larenina zareo tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina ny namanao lantoary misy ajoely sy ny namana rila zay manolotra sy manentana izao fandarana fanabeazana zao indrindraindrindra dia faly miaraba ary mirarisoanao ary misaotranao indrindra misafidy izao onjapeo zao miaraba namana rila miaraba ny namana joely dia miaraba ny mpiaino tsy ankanavaka ihany ko ya am'ty anio ty zany tsika manomboka anio a dia iresaka mikasika ny zaza sy ny tontolo-pivoarany a sy ny manodidina izany iresaka ihany ko sika ny am'ireo tsara ho fantatra mikasika ny zaza sy ny fanabeazana mifanaraka amin'ny tontolo-pivoarany ny zaza sy ny tontolo-pivoarany izay zany a ny loha hevitra lehibe ho banjinitsika eto amin'ny fandarana namana joely ya mialohan'izay nefa inona ny tsara ho fantatra mikasika ny zaza mialohan'izay nefa namana joely a misy tsara ho fantatra ve mikasika ny zaza misy de misy tokoa ny tsara ho fantatra mikasika an'izany zaza zany voalohany indrindra aloha ny tokony fantarina dia tsy mitovy ny fomba eto ambonin'ny olona rehetra tsy mitovy ihany koa ny taona iovan'ny toetrany saingy azo faritana ho efatra lehibe ireo dingana tsy maintsy lalovany ho faritantsika ary zany ny dingana efatra zany voalohany amin'izany dia ny fotoanan'ny mahazazakely io a dia manomboka eo amin'ny fahaterahana ka hatramin'ny fahatelo taona fotoana mahazaza kely faritana tsara mihitsy zany namana joely mahazaza kely zany hoe 0 ka hatramin'ny telo taona zany zay fotoana lehibe voalohany zay indrindra namana rila ya ahoatra hatramin'ny telo taona mahazaza kely tadidio tsara zay ny manaraka an'izay dia ny fotoana mahazaza io ndray dia manomboka eo amin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito taonan'ny zaza amin'izay zany izy voantsoina hoe zaza telo ka hatramin'ny fito taona de fotoana mahazaza zany a ny telo taona ka hatramin'ny fahafito taona ny zaza ny fotoana manaraka dia ny fotoana mialohan'ny fahamotiana io kosa indray dia manomboka eo amin'ny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo taona ny zaza tsy zaza tsony indray ny tsona azy eo fa azo atao hoe zatovo satria efa manomboka eo zany le hoe mialohan'ny fahamotiana de efa manomboka ny taonany mahazatovo ya ny dingana faefatra namana joely ny faefatra mazava loatra dia fotoana fahamotiana io a manomboka eo amin'ny faharoambin'ny folo taona ka hatramin'ny fahavaloambin'ny folo taona efa manomboka zatovo tanora zany no tafiditra ao anatin'io vanim-potoana io dia ireo zany no fizarana sy dingana tsara ho fantatra mikasika amin'ny fitombon'ny olona iray raha ohatra ka olona salama ara-batana sy ara-tsaina tsara izy milohan'ny resantsika mikasika n'ireo dingan'ireo tsirairay namana joely a de tsara izika raha iresadresaka ny fitandremana tokony atao mandritra ny fitondrana vohoka sy ny tokony atao a eo ampiterahana ho an'ny reny iray mazava loatra tsara de tsara mihitsy aloha ny iresahana izay lafinjavatra iray izay satria tena zava-dehibe tokoa izany arak'izany ary raha vao mitsaika fotsiny zaza dia efa misy sahady ny andraikitry ny ray aman-dreny manoloana izany ka eo de efa manomboka sahady ny fikolokoloana sy ny fanamboarana ny zaza mba anana ny tontolo-pivoarana mandeha amin'ny ara-dalàna eo zany dia efa manomboka sahady ny fikolokoloana
sy ny fanamboarana ny zaza mba ananany tontolo-pivoarana mandeha amin'ny ara-dalàna ka manomboka amin'izay fotoana izay dia efa iresahan'ny ray aman-dreny sahady izy na dia mbola ao an-kibo aza ary azo atao koa ny mampiaino mozika an'ilay zaza na dia mbola ao an-kibo aza kanefa tsy irony mozika mikorotany irony fa fehikira malefaka no tsara ampiainona azy. Zay zao a no mahakasika an'ilay zaza mivantana ao am-boaka, inona kosa no andraikitry ny reny mitondra voaka. Mazava loatra fa ny reny mitondra voaka aloha no tompona andraikitra voalohany amin'ny zaza ao am-kibony ka eo ny reny izay mitondra voaka an'ilay zaza dia efa mila mitandrina sady ny amin'ny fihetsika na fihetse-po ary raha azo atao dia alavirina ny alahelo be loatra ny fitomaniny ny atezerana ny asorana mazava loatra ary indrindra ny fifahamaliny mpivady ny fifahamaliny mpivady io izay matetika mitarika hatrany amin'ny fifampikasihan-tanana eo amin'ny mpivady tsy voatery hoe iray mpianakaviana ihany no mikasy tanana n'ilay ray mpianakaviana fa ny renim-pianakaviana ihany koa vokatry ny fifahamalina dia mahakasy tanana an'ilay ray mpianakaviana ka eo zany dia lana fitandremana koa ny mpivady nefa na izany ary ny reniny mamitondra voaka azy izy ny tokony hitandrina bebe koa ka hitandrina mba tsy hifamaly aman'olona matetika satria misy fiatraikany amin'ny fihetse-pon'ilay zaza ao an-kibo zany zavatra izany izy io zany na manajoely tsy voatery hoe ny vady ihany no hifamaliana na mety ho mahatezitra fa ny olona manodidina zany hoe ny zanaka ny ankohonana ny mpiray monina ny mpiray vodirindrina ny mpiara-miasa ny rahavavy sy ny sisa sy ny sisa ia dia mila fitandremana ihany koa zany zay indrindra. Inona koa no tokony ho tandremana eo amin'ny resaka fihinana sy ny fisotro, misy zavatra tokony ho atao ve? Misy dia misy tokoa ny fitandremana tokony atao satria amin'ny mareny mitondra voaka dia saripady tokoa izy ary tokony hitandritandrina ny amin'izany fisotro sy fihinana izany ka arak'izany dia fadiana ny zava-pisotro misy alikaola fadiana ihany koa ny zava-mahadomelina toy ny sigara ny paraky ary ireo fihinana mety manaitaitra rehetra ao anatin'izany ny sakay ny coca-cola ny kafe ny dipoavatra ary misy koa ary ny sasany tsy mataty an'ireny atao hoe anamalao reny ka dia tokony ho tandremana mihitsy izany zavatra izany zay zany ny amin'ny resaka fihinana sy fisotro izay nyresana manajoely teo zay fa eo amin'ny zavatra enoin'ny sofina kosa indray sy ny zavatra jeren'ny maso zany hoe raha tsorina zany dia hoe manahoana kosa indray zany ny hira tokony ho enoin'ny reny mitondra voaka sy ny zavatra jeren'ny reny mitondra voaka manoloana ny vata fahita lavitra marina dia marina zany ny namana rila fa mila fitandremana avokoa zany rehetrarehetra zany araka ny efa lazaina teo aloha hoe saripady ny reny mitondra voaka ka ny hira enon'ny sofina dia tokony sivanina ny zavatra jeren'ny maso dia tokony ho sivanina ihany koa arak'izany dia fadiana ny mijery ireny oronan-tsary mampatahotra ireny satria misy fiatraikany any amin'nymparatiko ilay reny zany miraikitra any le izy dia lasa hoentin'ny tadipotra makany amin'ny ilay zaza izany hoe miraikitra ao aparatiko ao a ilay zavatra hita amin'ny maso reny sofina mandalo any amin'ny tadipotra dia tonga any amin'ny fon'ilay zaza sy ny mety etraikatra any amin'ny fiestiny rehefa teraka izy dia eo zany no tena ampitandremana ny reny satria mety hiteraka areti-po ho an'ilay zaza mihitsy ny zavatra tahaka zany raha tsy voatandrina somary ny ome kely amoa teo na manajoely tsetsatseta tsy hatra ihany izy ty angamba kosa mba tsy hisy reny mitondra voaka karatsiana
mijery an'ireny karazana orona tsara mampatahotra ireny na le atsotsika hoe orery ya maro zany kanefa ny namana rilahy de misy ny renim-pianakaviana zay makafi an'ireny dia izay no atao fialana hoe za tsinona raha tsina fa fitiavatena ihany zany fa ny fiaitraikany any amin'ilay zaza sy noavin'ilay zaza ray manontolo de tokony hotandremana ary tokony hoeritreretina mandrakareva satria ino ny tena sarobidy iny zaza ho ekipinao iny ya zay moa zany mahakasika ny zavatra jereniny maso zay na ireny horonantsary sy ny sisa ireny fa manahoana kosa ny hira tokony hoenon'ilay reny mitondra voaka namana joely ka zay indrindra le lazaina teo aloha hoe tokony sy vanina ny jereny maso enon'ny sofiny arak'izany dia ny reny mitondra voaka zany dia hira malefaka no tokony alona matetika mba hiteraka filaminan-tsaina amin'le renim-pianakaviana aloha ary hiteraka filaminan-tsaina ihany koa ho an'ilay zaza ao amboaka satria inona lazaiko hoe mihainy sofina tonga any amin'ny fo miampita amin'ny tadipoitra dia iny zany no manamboatra n'ilay zaza tsikelikely ao rehefa malefaka ny irainonao dia filaminan-tsaina no voarayany ka ny zavatra tsy voatandrina de mety hiteraka zavatra ratsy amin'ilay zaza ao ankibo ka de efa miteny sahady isika eto amin'ny fandarana hoe mila mitandritandrina ihany ireny mila mihaino an'izany mozika malefatevaka izany fa tsy le mozika mikorotana ireny jiakory toy izy atsika ihany ny resadresaka ifanaovantsika eto namana joely sy ny torohevitra mahakasika ity ny zaza sy ny tontolo mpivoarany ity tsara manamarika fa vo miatomboka ao amboka mihitsy vo mitsaika mihitsy ny zaza no efa ametrahana ireo torohevitra mahasoa hoan'ny reny mitondra voaka ireny eo amin'ny resaka fihetsika kosa ary manahoana namana joely no tokony ho fihetsika ny reny iray mitondra voaka ny reny mitondra voaka moa zany dia tsara raha ohatra ka tsy de maneho fihetsika maherisetra loatra na mitsambikimbikina na le mitradrevadreva sy miazakazaka avy havanana fa tokony hitandrina izy eo amin'izany fihetsika izany eny na dia atao hoe ny fiara andehanana azy mba tsy irony fiara mitototona be loatra ireny no andehanana mba isorohana ny fahasalaman'ilay zaza ao ankibo satria raha tsy voatandrina zany de mety ahafaka ilay zaza ao ankibo mihitsy azy kanefa moa indraindray misy atao hoe tsy afa-manoatra amin'ny faratsy ny lalana sy ny faratsy ny kalitaon'ny fiarakodia ilay reny be voka nefa na izany aza dia mila mitandritandrina ihany ny amin'izany rehetra izany mila fitandremana zany ny reny mitondra voaka raha vo manomboka mitsaika fotsiny ilay zaza mandra-pahaterany eny ary amaraparana ny fiarana eto amin'izao fandarana izao tsika namana joely inona reny mba azonao amitinana na afatra apetraka ho an'ny mpiaino antsika mahakasika ity lohahevitra izay noresantsika androany ity mahakasika ny zaza sy ny tontolo mpivoarany ato anatin'izao fandarana izao ya satria moa sika resaka hoe zaza sy ny tontolo mpivoarany ny zaza tsy maintsy miainga avy any amboaka ary ny fiainany zaza miainga avy any amboaka ary mitohy eo amin'ny epiterahany amin'ny fahaterahana izany efa voalazantsika teo aloha reo fihetsika tsara ho tandremana fatratra mandritra ny fitondran'ny reny voaka ny zaza anankiray fa ny tiana mbola ho ambara sy antsitraterina koa dia eo ampiterahana dia ilaina ihany koa ny fitandremana sy ny fahamalinany reny mba ahatonga ny fiterahana ho mora ka tsisy fiatraikany na izany eo amin'ilay reny ary indrindraindrindra eo amin'ilay zaza ateraka satria ny seho ny zavatra eo ampiterahana ny zaza na izany saro-piterahany ny reny na mora eo ampiterahana
dia misy fiaitraikany amin'ilay zaza rehefa mialehibe izy. Eo ihany ko azo lazaina hoe zay ny eo am-piterahana sy eo am-boaka fa eo mpanomanana ny fanambadiana mihitsy ara namana lehilahy de efa tokony anomana sahady ny zaza ho ateraka ny mpivady satria ny fanomanany ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana ny zaza zay ho aterany dia misy fiatraikany ihany ko eo amin'io zaza io. Ka eo zany dia ilaina fitandremana fifampiresahana fisaintsainana ihany ko ary azo lazaina ihany ko fa na eo amin'ny atao hoe fifamofona sy eo amin'ny mariazy ary eo amin'ny fanambadiana sy ny soratra misy fiatraikany amin'ny toetrany zaza aneoriny satria eo de miseho hoe inona ny teo ampelantanana izy mivady nandritra n'io fifamofona fifanambadiana io dia miraikitra ny aparahatiko ny reny tonga any amin'ny fo ary rehefa mitsaika ny zaza okio de misy fiatraikany zany raha alahelo no niseho tamin'izay fotoana izay dia hiatraikany amin'ilay zaza mety misy trasy na areti-pokery ny zaza na misy fahasimbana eo amin'ny ara-pahasalamana sy ny karazana na eo amin'ny fitadidiana ohatrany ko ny eo am-piterahana ka hoy aho hoe antenaina fa samy andrainy andraiky ny ray aman-dreny rotota na mandritra ny fitondrana voky izany na eo am-piterahana zany no atao dia mba alavorary antsakany sy andavany ny tontolo mpivoaran'ilay zaza ilay zaza no andrianina namana lehilahy amin'izao fotoana zao izany no mahatonga atsika iresaka ny hoe ny tontolo mpivoarany zaza misy fivoarana zany zany zavatra izany. De zay indray ny masakazo natolotra androany misaotra anao naharitra ny aino hatramin'ny farany iresaka loha hevitra mahaliana trany tsika eto amin'ny fandaharana namana joely ka antenaina sy inonany mbola hanarahanao izany de mametraka amin'ny mandram-piaona ny namanao lanto ary misa joely sy ny namana rila nandray ny feo namana samma mametraka ny veloma ho mandra-pitafa amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Ilay feo ny fanantenana téléphone 034 06 797 62. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. fiadanana ny eo anao miarabanao tonga soa eto ampianarana ny leson'ny sekoly sabata izay ny tompony ahavoky ny fanahinao nona sy mangitahita ny fahamarinana hatezerana sy fifandirana hatezerana sy fifandirana io no loha hevitra irantsika makafaka androany ry tetafantsika efa olana ihany koa avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Samy efa nahatsapa tezerana avokoa isika rehetra. Tena ratsy ny mahatsapa izany. Sady zany tsapanao ve fa ratsy kokoa ny fahatezerana rehefa olona ao amin'ny ankohonanao no mahatezitra anao. Rehefa mandatsy amela eloka isika dia manjary pozina ny fahatezerana. Pozina izay mahatonga alahelo sy fahoriana ao tokantrano. Ary vokatr'izany dia voapozina mihitsy ny fifandraisana rehetra amin'ny ankapobeny. Ny fanontaniana mipetraka ary dia hoe fahotana ve ny fahatezerana? Raha toka tsy fahotana ny fahatezerana, hatraiza no fetrany? Dia vakitsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Efesana 4:2 sy 7. Efesana 4:2 sy 7. Vakitsika amin'ny aran'i Jesosy. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezerana reo.
toizantsika mpitoryteny toko fahafito andiny fasivy mpitoryteny toko fahafito andiny fasivy aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao fa ny fahatezerana mitoetra ao an-tratran'ny adala vakitsika farany ny Jakoba toko 2:7 sy ny 20 Jakoba toko 2:7 sy ny 20 isao ny vaky ny aminaran'i Jesosy fantatrareo zany rahalahy malalako kanefa aoka ny olona rehetra halady hiaino ho malay miteny ho malay nkotezitra fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahafana izay marina eo mason'Andriamanitra. Inona ny tokony ataonao raha misy zavatra mahatezitra anao zany mba tsy ho tonga any amin'ilay hoe fahotana aza vela hita tao tahaka ny rahona matevina eo amin'ny fiainanao ny atezerana fa avadio zavatra tsara amin'ny fomba hoany mivavao an'ireo izay nandratra anao sy nanao ratsy taminao dia mamela azy ireo ary aoka ho fitahiana ho an'ny fiainana ianao. Tsy mora izany amin'ny voalohany kanefa mandraisa fanapa-kevitra ho malemy fanahy sy mpamela heloka ary azo ny atranja ny fanapa-kevitra izany. Rehefa izay ny ataonao dia Andriamanitra no andray an-tanana ny ambiny rehetra. Avy eo amin'ny tokantrano ny taizantsika mantsy indraindray no hitsimohan'ny faka ny fahatezerana. Avy amin'ny ankonana feno fahatezerana matetika ny olona feno fahatezerana satria nianatra tamin'ireo modely izy ary mitondra tena araka izany mandritra ny fiainany. Dia hampitainy amin'ny zanany iray izany rehefa avy. Raha somary fakafakantsika kely dia vokatry ny tsy fahazoana izay ilaina ny fahatezeran'ny olona indraindray na koa noho ny fialonana tahaka ny anikaina izay nitarika azy hamono ny abela rahalahiny. Mety mitombona antony mahatezitra anao kanefa aza ampiasainao fialan-tsiny izany fa ho tezitra mandritra ny fotoana ela eo ianao. Aza manao toy ny hoe tsy tezitra ianao fa fitsaram-belatsia indray izany kanefa aza manamarintena ka mandoisy ny olona matezitra anao ihany koa. Angatao Andriamanitra hanampy anao hanova ny atezerana ho zavatra tsara manome torohevitra tsara i Paoly hoy izy hoe aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Romana 12:20 Romana 12:20 ivavaka isika. Raha naizany an-danitra misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny teny fahendrena avy aminao, mangataka aminao zahay ka sio ny fovatonay mba hiala amin'ny fanamarena tena ka hanaiky fa izahay koa dia mba mpanota izahay ary mila famelan-keloka avy aminao dia mba ho hainay ihany koa namela heloka ireo izay nandratra anay sy nanofadisoana taminay. Dia misaotra anao izay mamaly ny vavaka sandratra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Veloma mandra-piona indray tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Famandalo miserana, saureta
adinity tontolity miasimba miaratsy mialo fanahona ianano e marina toizao yatakanja tsarore rauveri vaoane mine antokopihira ATF anosy be faro venitunga wantsufinao iza wantsufy andaviniza manatuna ni tumpunao fefaeli zinony andrana matoky maereza mandrosoka meteza utantana ny fifianana izotramy ny fiaina vaova Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpona ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.